Atahoana tokoa raha ny tena fomba fandaharan-teny amin'ny olona ambony. Isaoran'Andriamanitra ary faly miarabanao indray dia asaina ampitiavana ianao hiaraka ao anatin'izao fandalinana ny tenin'ny soratra masina izao. Hiresaka amina olona ambony ianao dia mety eritreritra hoe izaho mahay mandahan-teny be, izahako mahita foto-kevitra hitondrana ny filazantsara amina olona ambony. Fa raha toa ka miantehitra amin'izay izao izay isika, mety hoe fahalalana io na fahaizana io, dia mety ho simba ihany ny asan'Andriamanitra. Raha mieritreritra koa ianao hoe izaho tsara fifandraisana amin'ilay olona ambony, dia mety tsy hahomby ihany koa izay, satria araka ny efa hitantsika dia mety hiazona avy hatrany ny foto-keviny ao an-dohan'ilay olona ambony raha vao resaka fivavahana sy ny momba ny fiankofana no resahana. Dia tsy hanaiky ny hevitrao izy satria mipetraka amin'ny maha olona ambony azy. Mety hoe ianao tokoa eo ambany fifehezany, na mety ara hoe hitovy grady ianareo fa efa samy miazona ny azy. Ary zavatra pisy ao anatin'ny fiarahamonina foana izany. Fa atahoana tokoa moa izany ny tena hoe fandaharan-teny amin'ny olona ambony. Niainana izany i Apôstôly Paoly anie. Ary ny zavatra niainany azy araka ny efa hitantsika tsy hoe namoka-tsoa hoe tena be dia be ny voatarika, fa vitsy dia vitsy ihany ny vokatra. Fa na izany na tsy izany mila zaraina ny hafatra, ary zaraina amin'ny olona rehetra, amin'ny saranga rehetra, indrindra amin'ny olona ambony. Mila mahafantatra tsara ny olona rehetra. Ary eo imason'Andriamanitra aloha dia tsy misy ny hoe olona ambony sy ambany, izay hoe ity hozy Andriamanitra ambony ity izany dia ianao mila manao an'izao kely fa olona ambony ity fampiresahanao ity fa ambony eo imaso izy. Tsy manao an'izany Andriamanitra. Fa mitovy avokoa ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Fanahy hovonjena no ahitan'Andriamanitra ny olona tsirairay, na ambony ara-pahaizana izy, na ambony ara-karena izy, na ambony ara-pisainana izy, na ambony amin'izay heverina, na ny mifanohitra amin'izay rehetra aza, dia mitovy ihany isika eo anatrehan'Andriamanitra. Saingy izao kosa tena ilain'ny olona rehetra ny mahafantatra tsara aloha ny anton'ny filazantsara. Ary rehefa fantatra tsara izay dia ahafahany mandinika, dia izy no manapa-kevitra hoe izaho tsy manaiky an'izany, na hoe izaho mino an'izany, na hoe aleoloha eritreretina. Be dia be ny olona ambony tao amin'ny andron'ny Tompo tetỳ ambonin'ny tany no efa nangidihidy sofina. Be dia be koa nefa no voahozongozona. Be dia be no nanana fahalianana, ary be dia be no liana tao anatin'ny fotoana fohy, fa rehefa avy eo dia nanamafy fo indray. Izany ilay karazana tany izay hamafazana araka ny tenin'ny Kristy. Fa ity hoe fifandraisana amin'olona ambony ity dia mila zavatra vitsivitsy arak'izao manaraka izao. Ny voalohany mila tanjam-pinoana. Efa nieritreretinao ve izany? Matanjaka aloha ny finoana ifampiresaka amin'olona ambony. Ary izay finoana matanjaka izay no ampiasaina. Izany hoe voafehinao, hainao tsara ny zavatra inonao, saingy tsy miantehitra amin'ilay hevitra fotsiny izay inonao ianao, fa miantehitra mihitsy amin'ilay tompon'ilay foto-kevitra inonao. Dia Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Manana fifandraisana tsara aminy ianao izany, izay ilay hoe manana finoana matanjaka. Fa raha toa ka malemy izay fifandraisanao amin'Andriamanitra izay kanefa ianao mieritreritra hoe izaho handresy lahatra olobe, dia mety ho sahirana ihany no vokatra hita ao anatin'izay. Ny faharoa ao anatin'izay dia ny fiazonana ny fitokisana amin'Andriamanitra ho mafy orina. Azo ny fikiro mafy ny fitokisana amin'Andriamanitra. Aza mitoky amin'ny herin'ny tena rehefa hiditra amin'izay fifampiresahana fandaharan-tena amin'ny olona ambony izay. Ary ity ny tena tsy azo atao. Ialana mihitsy izany ity ny fahatelo dia hoe aza mety kivy. Mety kivy ianao hoe tena tsy niaina izy na efa nibahana tao an-tsaina izao dia valiany foana ahako. Tsia, aza kivy. Inona ny antony tsy tokony hankivy? Satria asan'Andriamanitra anie ilay atao. Manome hery Andriamanitra. Nampanantenana izany izy. Fa ny Apôstôly Paoly tao Areopago dia nahazo hery be tamin'ny fitoriana
na dia atao aza hoe kely ny vokatra fa tsy maintsy nahalala kosa zay ny haino rehetra hoe misy Andriamanitra mahery a, misy famonjena tokony sisihana anatonana ary misy an'i Kristy tompo sy mpamonjy a tokony ho raisina amin'ny fiainana. Dia misafidy sisa anao toin'ny olona rehefa avy eo. Anampy antsika Andriamanitra rehefa hiresaka amin'ny olobe isika mba tsy izay tiantsika no atao a, fa araka izay fitaren'Andriamanitra, araka ny soratra masina. Hivavaka isika. Tompo, misaotra indrindra fa lehibe ny fitantananao. Sitrakay ny hanao ny asanao kanefa voafetra ny herinay. Mangataka sy miangavy anao izay hampitombohy ny finoanay mba hiamatanjaka amin'ny fifandraisana akaiky aminao, amin'ny fifikirana mafy aminao ary amin'ny fialan'ny tahotra sy ny ahiahy rehetra. Dia rehefa maniraka anay hiaona sy fampiresaka amin'ny olona ambony ianao, dia hanome toe-panahy sy toe-po milamina tahaka ny apôstôly Paoly, na dia tsy voatery hisy vokatra tsara azy izany amin'ny foniny izay miaino. Hombanay mandrakariva ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.